ao anatin'ny fijerena ny fanoizana ny fiaraha-miasa fifanekam-piaraha-miasa teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny orinasa QMM isika zao satria mazava moa fa ho tapitra ny 20 febroary taona 2024 izay fifanekam-piaraha-miasa zay raha zay no ahafahana milaza azy dia manambara zany fa mila hatsangana ho taona dia mialoha ny vondrona ifampiresana ny groupe de discussion eo amin'ny andalina sy ny ankilany. Io zany dia tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy androany zany ary nanatrika izany ny fanjakana malagasy sy ny zareo tao amin'ny orinasa QMM ao anatin'io vondrona ifampiresana io zany ifampidinina aloha mahakasika ny hoe ahoana ny mahakasika ny régime douanier sy ny régime fiscal fa ho jerena ihany koa ny lafin-javatra rehetra izay mahakasika ny fanatanterahana sy ny fampandehanana izany tetikasa zany sy ny tohany izay mety ho endrika ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa QMM sy eo amin'ny fanjakana malagasy.